Ry havako malala ho amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Tonga ny fotoanan'ny fankalazana. Tonga ny fotoanan'ny fankalazana. Filazantsara araka ny Jaona 7:12, ny 9:30 hatramin'ny 5:30. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary tamin'izay no nefa nivoaka izy dia hoy Jesoa: ankehitriny dia efa ankalazaina ny zanak'olona, ary Andriamanitra no ankalazaina eo aminy. Ary Andriamanitra kosa ankalaza azy amin'ny tenany. Eny, ankalaza azy miaraka amin'izay izy. Anaka, vetivety foana no sisa hitoerako eo aminareo. Hitady ahy ianareo, ary araka ny voalazako tamin'ny Jiosy hoe izay alehako tsy azonareo aleha, dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny. Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny itiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tonga ny fotoanan'ny fankalazana. Io ilay fotoana sarobidy loatra, ilay fotoana matahotra, ilay fotoanan'ny voninahitra, ilay fotoanan'ny zanak'olona. Indro efa miroso ary voamarina ny fizotran'ity fotoanan'ny zanak'olona ity. Ilay famadihana izay nataony anankiray tamin'ny mpianatra dia manamarina fa tena ho tanteraka ilay fotoanan'ny zanak'olona. Ny antsoina hoe fotoanan'ny zanak'olona eto dia ilay fotoanan'ny fisandratana, fotoanan'ny azo fijaliana, ilay fotoana izay tsy maintsy idinan'ny voambary, ilatsahan'ny voambary amin'ny tany mba hamobe izy. Ilay fotoanan'ny fijalian'i Kristy eo amin'ny hazo fijaliana. Ho an'izao tontolo izao dia ny hazo fijaliana dia fahamenarana, fahambaraka. Fa raha mijery kosa tsika dia voalaza mihitsy fa ankalazaina ny zanak'olona, Andriamanitra no ankalazaina eo aminy, ary Andriamanitra kosa ankalaza azy amin'ny tenany. Midika izany fa io fotoanan'ny hazo fijaliana io dia fotoanan'ny voninahitr'Andriamanitra, satria tanteraka ny planin'Andriamanitra momba ny famonjena, tanteraka ilay nokasaina, ary dia indro Andriamanitra ray no mifanotrona amin'ny fanatanterahana izany planina ny famonjena izany. Ny hoe tonga ny fotoana zany, na hoe tonga ny fotoanan'ny zanak'olona, dia azontsika dika ihany koa hoe tonga ny fotoanan'ny famonjena, ny famonjena izao tontolo izao. Ry havako malala ao amin'ny tompo, misy fitenenana izay manao hoe ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany. Dia indro ary ny fotoanan'ny famonjena, ny fotoanan'ny zanak'olona izay namonjena izao tontolo izao. Fotoana tsy manoroa eo amin'ny tantaram-piainana izao tontolo izao. Fotoana izay ararotin'ny olona rehetra ny hisitraka azy, ary ambaraka ankehitriny dia mbola misitraka izany isika rehetra. Raha miteny isika hoe tonga ny fotoana, tonga ny fotoanan'ny zanak'olona, dia hoy Jesoa milaza izany hoe vetivety foana sisa no hiteraka eto aminareo. Araka izany, fotoana tokony fandrombahana, fotoana tokony ho ararotina, io fotoana kely sisa io. Izao fotoana iainantsika izao no ho ararotintsika ampanjakana, ilay fitiavana,
Ilay fitiavana an'Andriamanitra, io fotoana io no hoararotsika sy hoenjentsika aza mba ahafahantsika miaina sy misitraka ny fitiavan'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe vetivety foana no sisy toerako aminareo, hitady ahy ianareo, zay alehako tsy azonareo aleho izy. Dia zao ary no fotoana mety indrindra, fotoanan'ny fiderana, fotoanan'ny fankalazana, fotoanan'ny fitiavana, fotoanan'ny fanaovan-tsoa, fanaovan-tsara, fotoanan'ny fibebahana. Aoka isika iombona amin'ny Kristy amin'ny fanoloran-tena ka hanolotra ny tenantsika ho fanatotra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataontsika izany. Ary maninona mihitsy aza moa raha miteny tahaka ny apôstôly Paoly manao hoe ankehitriny dia efa mby atolotra sahady ny fanahiko, fanatanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Hatr'izao dia tehirizina ho ahy ny sariboninahatry ny fiainako. Inona ary no fampiarana ry havako raha tonga ny fotoana ny zanak'olona tahaka izany? Ny fampiarana dia izay voambaran'i Jesosy Kristy manao hoe didy vaovao no omeko anareo. Ny fotoana izay ny fotoana ny azo fijalian'i Kristy dia fotoana ny fitiavana sy ny fifankatiavana, fotoana ny didy vaovao ka ampiara ny zanak'olombelona rehetra, indrindra ny mpino, ny fitiavan'Andriamanitra. Fitiavana satria fitiavana lehibe no ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, na ny loran'ny ainy, na ny eken'ny azo fijaliana, na ny ekeny hanavitra izao tontolo izao tamin'ny fahoriany, tamin'ny fahafatesany, tamin'ny fahotany. Dia izany ihany koa no tsy maintsy fankatiavantsika anahaka ilay fitiavan'Andriamanitra mba hitohy ilay fitiavan'Andriamanitra izay niantefa tamin'izao tontolo izao. Didy vaovao izay ahafahantsika mandray ny fotoanan'ny voninahitra ary hiainantsika sy raisintsika ampiaritsika dieny ankehitriny. Io fitiavana sy fifankatiavana io arak'izany no marika eo am-pino amantarana ny maha zanak'Andriamanitra azy, ny maha mpanompon'Andriamanitra azy. Eny, io no ahafahantsika maneho fiombonana amin'ny Kristy, ilay efa niaritra ny mafy, nisotrono ny aleko maty, eny niatrika samirery ny azo fijaliana. Dia amin'ny alalan'ny fitiavana, ny fitiavantsika an'Andriamanitra, ny fitiavantsika amin'ny mpiarabelona antsika, ny fitiavantsika ny hafa no anehoantsika eo anatrehan'i Kristy fa miombona tamin'ny azo fijaliana isika. Andeha ary ry havako, andeha ary hiaina an'izany fitiavana izany, hisantarantsika sahady teny ankehitriny ny fiainan-danitra izay fiainam-pifankatiavana, fiainan'Andriamanitra, fiainan'ny famonjena rahateo. Dia hoan'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo, misaotra anao izay ilay ny amin'ny fanoloran-tenan'i Jesosy Kristy zanakao, tonga tamin'ilay fotoana sarobidy indrindra ary tanteraka izany dia nanoloran'ny ainy ho famonjena anay, ho famonjena izao tontolo izao. Ankehitriny izay dia faly mandray ny famonjena tolotrao ao amin'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay. Entinay ambavaka eo anatrehanao ireo rehetra mitaraina, ireo rehetra mila vonjy, ireo rehetra miady amin'ny fiainana, ireo rehetra mangetaeta ny famonjenao. Tompo, mba jereo amin'ny masonao be fiantra izy ireny, anana anjara ao aminao Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaranao ilay mahavonjy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.